Fatao anatin'ny 70 taona dia nisedra olana hatrany ny fandoavana ny vatsim-pianarana eny anivon'ireo Universitem-panjakana tsy fantatra mazava ny vola tokony atokan'ny fanjakana ho atao vatsim-pianarana hatramin'ny nametrahana ny digitalisation ny fampiasana ny hipoketra dia mbola maro ireo mpianatra izay tsy manana ny karabola io izay niantsoany ministeran'ny fampianarana ambony ny ampisitrahana ny mpianatra rehetra an'izay fomba fiasa izay fantarana sehatry ny fandraharahana arabola eto Madagasikara sy ny fambolena ny kolotsain'ny digitalisation no antony nametrahana an'izay hipoketra izay. Niteraka savorovory teo amin'ireo mpianatra mpandray vatsim-pianarana ny fampiasana ny karabola hipoketra fanovana nentina teny amin'ireo Universitem-panjakana amin'ny fandoavana ny vatsim-pianarana. Mbola tsy zato isan-jato roa taona aty aoriana ny fampiasana azy araka ny sekretera jeneraly eo anivon'ny ministera misahana ny postra. Satria ny betsaka ny tsy manana intérêt anaovana an'ilay bourse satria ny teneniko anareo hoe anisan'ny zavatra anankiray fanovana ao anatin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia ny lutte contre la corruption. Tsy maintsy mandeha zany ny transparence. Ka io zavatra io rehefa ohatra ka fantatra amin'izay zany amin'izao hoe iza ny bénéficiant des bourses, iza ny tsy mibénéficie anazy dia lasa manahirana izy. Ny zavatra fantatritsika fotsiny dia hoe misy mitenitsika hoe échec de la digitalisation. Raha ny chiffre noteneko anareo dia hoe 3% zany hoe 3000 à peu près 2972 exactement ny ataontsika hoe erreur zany amin'izao fotoana izao hoe ireo no ankizy manao ny réclamation. Ireo ankizy manao réclamation ireo zany no manisy an'le hoe échec de la digitalisation fa ny 97% zany dia mahazo n'ilay bourse normal. Tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny fikirakirana arabola eo anivon'ny banky foiben'ny Madagasikara ny fisian'ity karabola ity. Araka ny talemisahana ny lalàna eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony mila fiovana toetsana ny mpianatra sy ireo mpiantsehatra amin'ny fampianarana ambony ary ireo mpiandraikitra ny fizarana vatsim-pianarana indrindra ao anatin'izao fotoanan'ny fanatontolona izao. Fanazavana no mafisin'ny tale jeneraly ny postra malagasy. Ny olana tamin'ny resaka bourse raha ohatra ka tsy resaka vatsim-bourse tika fa zay ny ohatra resika teo dia ny fidirana amin'ny resaka fanovana ohatran'le resaka hoe zava-baovao rehetra io dia misalasala le olona tokony hampiasa azy no hampiasa azy. Tany angely tena olana le fisalasalan'le olona tokony hampiasa an'le produit hipoketra no mipetraka fa le hipoketra efa mipetraka hatrany am-boalohany io. Izay mpianatra rehetra na asana hampiasa le hipoketra hatrany am-boalohany tsy niverina lahatra tany amin'ny université tsony. Hita hatrany amin'ireo mpampianatra toanan'ny ray aman-dreny na ny maître Fram sy ireo zokiolona mpisotro ronono ny fampiasana ity karabola ity. Vola mitentina 700 miliara ariary eo noho izany no hosan'ny postra malagasy raha ny mahakasika ireo mpisotro ronono fotsiny. No marina androany andro maneran-tany ho an'ny postra ho an'ny Madagasikara. Ny postra ho an'izao tontolo izao no loha hevitra maneran-tany no safidian'ny UPU na ny Union Postale Universelle ho an'ny taona 2024 ity.